Zanatr'ondro ny lotika na baraoa fitsinjaty sy roa alina isa no natolotry ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jona ho an'ireo mpapatavy trondro anaty fefy mitsingevana na ankaza sy mpiompon-trondro andobo ka ny 5,000 isa ho an'ireo olona misa 720 ao amin'ny komina Ambatolampy tsy Mahafotsy raha 2,900 sy 5,000 kosa ho anapefy ao amin'ny faritra Itasy. Natao zao hetsika zao ahafahana manohana araky ny satria nisy ny fanomezana an'ireo zanaka trondro salatsalany izay efa sahabo eo amin'ny 20 grama ny akamarony aza mihoatra zany noentina anapina an'ireo mpapatavy trondro ahafahany ihany koa manena zany ny fiompiana izay ataony zany hoe raha teo aloha izy 7 volana miaraka amin'ireo zanatrondro ireo zany dia manomboka eo amin'ny 5 volana ka hatramin'ny 9 volana izy dia efa afaka mahazo vokatra tsara. Betsaka ny tombony azo amin'ny fiompiana trondro amin'ny fefy mitsingevana sady mbola malalaka ny tsenan'ny trondro eto amintsika. Dia azahoana vokatra betsaka lavitra no fiompiana trondro ny dobo. Satria raha manana dobo ianao zao 800 mètres carré dia kely ny vokatra azo amin'iny raha mihoatra amin'ny kaza ray zay mirefy 16 mètres carré na 25 mètres cube. Ny fiompiana trondro ankazy dia efa azo lazaina hoe élevage industriel satria izy élevage intensif. Azo fehezina tsara ny resaka gestion amin'ny fiompiana zany raha oharina ny any amin'ny dobo satria mora alaina ny trondro ao anaty filet rehefa ho avy ny fotoana hakana ny poids moyenne na hakana ny trondro rehefa hivarotra azy. Ny faritra Analamanga, Atsinanana ary Sava no nanaovana izao hetsika izao. Ezaka ataon'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jona ny manaparitaka ity fiompiana trondro amin'ny fefy mitsingevana ity amin'ny faritra maro.